manafatra dia zao mijorotsika vahoaka iady amin'ny mpangalatra tany aza misalasala manatona anay na manatona tompona andraikitra hafa ampisehotsika fa hoe osoka na zony an'le tany ray aloha zay aza asiana tahotra satria zay vonona foana faharoa afatra ho anareo izay fa zatra lalandririna nampahory vahoaka nangalatra tany satria nareo tambazotra za tsy ampitandrina tsy tiako mampitandrina fa manafatra za ho anareo zay mbola mananitritra ny anao dia ajanony fa tsy maintsy ho hity anareo ary tsy maintsy ho porofonay fa hoe osoka amin'ny azahoanareo ny tanin'olona ho anareo zay nitsoka mialatsiny miverena zay ny moramora indrindra miverena manatona fanjakana satria efa tratra ianao fa raha ianao nitsoka ka tsy fantatro zay azo anao raha indrena anao ka mandositra mialatsiny izahay fa manatona satria raisina andraikitra ao rehefa ianao tratra nangalatra tanin'olona nanao osoka zay no atao hoe vehivavy na lehilahy mandray andraikitra satria efa tsy nety nataonao ngeloko ibaboana mody rariny tongava mifona am'le olona tsy maninona tongava mamonjy ny fitsarana fa tadiavo ny fitsarana ianareo le voatonina anarana efa nandefasina convocation reny be de be am'le olona no efa nitsoka ao le mpandrefy tany pahaira le géomètre expert nitsoka izy nefa izy nandrefa an'le tany taty mazava ho azy mato izy nitsoka zany de dikany fatany tsara fa osoka izy fa naniny izy natao misy resaka kolokolo eo ka zavatra anakiroa zany no natao ny antota taratasy nady mikasika ny kolokolo sy ny mifandray tam'izay nefa vita misy ny voatazona tonga vonjimaiky misy ny sasany mbola tadiavina ny manaraka ndray zany de le osoka zay nyteniko anareo zany olo lefa maty no manao acte de vente aty amin'ny taona 88 olo lefa maty efa 4 taona lasa ka ho anareo zay mpanoratra ny acte de vente re tompona andraiky mpanjakana ianareo mpiasa mpanjakana ianareo ady adio tsara io acte de vente soratanareo io fa rehefa ohatra ka osoka io ka soratanao de tsy afamainy ianao tsy fampitandremana zany fa fampifanitsiny ary fampahafantarana zaho tsy mampitandrina fa aleoko mampahafantatra satria tompona andraikitra anao am'izay sonianao rehefa nataonao sonia hoe ty acte de vente ty nasisika anao anaty boka de enao de tsy maintsy ho antsony ary ho aterina any amin'ny fitsarana ianao zay ny anjaranay zay tsy mpitsara zay tsy mpanameloka fa mpanao fanadiadiana zay ary fanadiadiana ataonay miainga avy am'le any amin'ny fotony ka mankasitraka aty amin'ny ampamaranana zany de mankasitraka ny filohan'ny republika sy andriamanto premier ministre izay mitarika ny ady atao amin'ny ady atao amin'ny tambazotra mpangalatra tany satria manakorotana fiarahamonina io ary misy fiantraikany be de be amin'ny tsy fandripalemana io resaka tany io misy fiantraikany amin'ny von'olona io misy fiantraikany amin'ny fangalaran'omby io eny ara fa mety tarika fitsaram-bahoaka io zay zavatra tsy mety anefa n'izany ka samy manao zay tandrifiny samy manao zay tokony nataony aza miandry midina eny fotony fa raha ny ambony latabatra ianao tsy mahita ny tena marina mankasitraka tompoko raha fanjakana mavotsy mifaty korera mila tsaina ny tena